Iverenantsika rehefa avy eo no mahakasika an'izay raharaha ny orinasa Tico izay fa ndresaka momba ny fandrosoan'ny raharaha eo anivon'ny Bianco sy ny fampiainanareo anivon'izay Bianco izay Andriamatoa Jean-Louis Andriamfy tale général vaovao ny Barao Maleotena misahana ny ady atao amin'ny kolikoly nambarany moa fa misy ny fanamby lehibe izay napetraka amin'ity tranga manomboka mahazovana eto Madagasikara ity dia ny kolikoly zany. Marco Antoine no mitondra ny andinindininy vaovao misarany Tsirako Torson. Anisan'ireo firenena iaran'ny kolikoly i Madagasikara ary verilarana maro ampitahana amin'ireo firenena maro any ivelany. Misy ny paikady apetraka manoloan'izany ary nametraka fanamby mihitsy Andriamatoa Jean-Louis Andriamfy tale général vaovao ny Barao Maleotena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Taony 2009 tsika efa natratra tany amin'ny 34% tany. Dia tamin'ny 2013 zany tsika efa tafidina aty amin'ny 28%. Raha nandray ny nanao fiainanana teny amin'ny fitsarana tampony dia nanao kabary. Ary tamin'ny kabary zany no ametrahako n'ilay fanamby hoe ao anatin'ny 2 taona izay esako dia hiezaka ny Bianco hampiakatra an'io hatrany amin'ny 54%. Izay toerana zay dia toerana nisy Seychelles. Seychelles izay firenena kely eto akaikitsika eto tamin'ny 2013 izay toerana izay ary nahazahoany Seychelles an'izay indice 54% zay dia fa 47e sur 177 ny laharana nisy azy teto eran-tany. Tsika amin'io 127e sur 177. Da zany mieritreritra hoe nahoana moa no i Seychelles mahatratra an'izay 54 sur 100 zay na 450 zay ka nahoana isika tsy hatratra an'izay. Efa misy zany tetikady efa mapetraka. Misy ny tetikady tena atao anaty fotoana fohy. Zany hoe hatramin'ny volana Desambra. Dia isy tetikady pirenena ho apetraka orinan'izay le hoe stratégie nationale de lutte contre la corruption sy ny politique pénale ahafahantsika tratrarana an'izay. Zany hoe isy tetikady pirenena ho apetraka zany ary io ilay nilazaiko teo amin'ny teo aloha hoe tsy ny Bianco rery angely manao ady amin'ny kolikoly. Ary raha ho tratra izay fanamby napetraka izay tsy izay rery akory no miasaka hantratrarana izay fa misy mpiara-miasa na hoe acteur maromaro izay voakasikin'izany ary voakasikin'izany voalohany indrindra ny fitsarany. Ho an'ny resaka fanambaram-pananana ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony izay takiny lalàna dia nambaran'Andriamatoa Jean-Louis Andriamfy fa aseho vahoaka ireo lisitra ny tompona ndraikitra izay efa nantanteraka izany ankehitriny. Izany ny lalàna moa mametra hoe tokony hanao ny fanambaram-pananana daholo tompona ambony eto firenena ao anatiny 3 volana ny raisiny miasana. Dia io zany efa miezaka aty amin'ny Barao Maleotena miady amin'ny kolikoly hamatatra an'ireo olona ireo hoe iza daholo ireo olona ireo isaky ny ministera. Dia rehefa fantatra zany ireo olona ireo isaky ny ministera dia hamarinina hoe iza ny efa navita, iza ny mbola tsy navita. Ary izay zany rehefa iverinay fa tapitra ilay fotoana izay tokony hanaovan'ny rehetra n'izany fanambaram-pananana izany dia avoakanay lista ny olona izay navita amin'ireo olona voakasiky ny fanambaram-pananana. Avoakanay lista io anaty amin'ny Barao Maleotena miadina amin'ny kolikoly ary avoakanay any amin'ny gazety hoe reto ny olona izay navita ny fanambaram-pananana ary nananja ny lalàna amin'ny fanaovana izany. Dia tsika rehetra zany nafantatra hoe iza zany le tsy navita amin'ireo olona izay voatondry lalàna fa tsy nanao. Dia aorinan'izay zany mety hoe isany hoe mba hisorohana tsy hatongavana any amin'ilay famonjehana dia mbola hiezaka hamentana ihany zany zay ireo olona voakasikiny io. Dia rehefa tena afa-po moa zay fa tena tsy hanao mihitsy ilay olona dia roso amin'ilay fampiarana ny lalàna amin'izay satria tena fantatra zany fa tena misy ara-tsi-panahy tsy hanaovana azy dia voatery zany zay hampiatra lalàna amin'izay fotoana izay. Afara makasika kosa ny raharaha izay mahavoaroa tompona ndraiky mpanjakana ambony eo amin'ny resaka kolikoly dia nomarian'ny tale général ny Bianco fa tompona ndraikitra 4 tao anatin'ny fitonanan-tetezamita no voaroroy ary efa inanevany fitsarana na ny chaîne pénale anti-corruption ireo